Mbola ampitombona ho amintsika rehetra ny ry havana malala ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Faly tafobona amintsika indray tao anatin'ny elanelam-potoana izay tsy niaonana teto amin'ity fitandremana ity tao ny fivoriam-beny sodaparitany teny amin'ny kianjan'ny Maki ary teo izay nandianana ny toriteny tany amin'ny fiangonana hafa ny Alahady lasa teo. Ao amin'ny bokyny Isaia isika no hiaraka amin'ity fotoana ity. Isaia toko fahaenina amby enimpolo andininy fahavalo amby folo anankiray amin'ireo novakiana tao amin'ny testameta taloha. Isaia toko fahaenina amby enimpolo andininy fahavalo amby folo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izaho dia maly ny asany sy ny heviny, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny, dia ho avy ireo ka hita ny voninahitro. Miarahaba manokana ny sampana fifoazana no ny amin'ity fotoana ahatsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny asany eo anivon'ny sampana fifoazana ity. Miarahaba koa antsika zanaky ny reformasiona ny amin'ny ahatsiarovantsika ny andron'ny reformasiona amin'izao alahady farany amin'ny volana Oktobra izao. Arak'izany dia miaraka ao amin'ny fandaharan'ny perikopa ny fahatsiarovana ny fanavaozana ny entin'ireo ray aman-dreny ny fanavaozana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ny fahatsiarovana ny fifohazam-panahy nentin'ireo ray aman-dreny ny fifohazam-panahy teto Madagasikara ary ny fahatsiarovana ny tantara ny zanak'Israely izay ny firenen'i Joda izay niverina ampahababoana ary novangin'Andriamanitra amin'ny teny fampanantenana fanavaozana. Fa izao dia maly ny asany sy ny heviny, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny, dia ho avy ireo ka hita ny voninahitro. Ny bokyny Isaia dia ahitana vanim-potoana telo samihafa namina ny mpaminany. Ary ny mamarana azy indrindra no eto ambany masontsika. Faminaniana izay natao an'ny firenen'i Joda ny tapany atsimo amin'ny firenen'i Israely. Ny firenen'i Joda izay tonga avy any amin'ny fahababoana. Ka rehefa tonga avy any amin'ny fahababoana izy dia namantana ny fahantrana tsy ara-nofo ihany fa ara-panakoho. Fahantrana satria raha niala teo an-tanindrazana izy niala tany Joda ho an'ny Babilôna tafaverina indray dia efa nobodon'ireo tavela tsy nakany amin'ny fahababoana ny tanindrazana. Fahantrana ara-panahy satria niala tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra ny ankamaroan'ny mponiny Joda ary ny avitsy ny mpivavaka tao amin'ny tempoly. Tsy hoe niala fotsiny fa sady nanompo andriamanin-kiafy izy. Fa misy koa ireo nanao fitandroa ka tsy niala ny amin'ny fivavahana Andriamanitra tokana fa nanompo ny Andriamanitra izay Andriamanitra tsy izy. Izany no anambarany ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany voalohany manao hoe: fa izao dia maly ny asany sy ny heviny. Eny amin'ny vodipejy manamarina koa ny dika teny dia manao hoe: izaho mahalala ny asany sy ny heviny. Mamory vokatra ho an'ny Tompo, mihavaoza ary mifoaza. Kendreo ny vokatra tena izy. Mamory vokatra ho an'ny Tompo, mihavaoza ary mifoaza. Kendreo ny vokatra tsy ankifidy.
mamory vokatra ho an'ny tompo miavaoza mifoaza kendreo ny ahitana ny voninahitr'Andriamanitra kendreo ny ahitana vokatra tena izy araka ny voalaza teo ary eo amin'ny 7:70 sy tafaraka tamin'ny vakiteny androany dia fantatr'Andriamanitra fa ny mponiny Joda dia tsy niraikitra intsony tamin'Andriamanitra ny fony fa niala nikisaka ho an'ny fanimpody-tsampy izy ny avitsy ny niditra tao amin'ny tempoly fa tsy izany ihany fa fantatr'Andriamanitra koa ny tao an-tsain'ny olona sy niafina tamin'Andriamanitra ny zavatra nataony mahalala ny asany sy ny heviny Andriamanitra ao amin'ny faminan'iny Isaia zany dia milaza fa tsy azo fitahan'Andriamanitra ka anaovana saritsary-panompona na saritsary-pivavahana fa ao koa ao amin'ny Isaia zany dia tehiteny fampaherezana ho an'ireo olona miasa amin'ny fo marina tokoa ka ilazany hoe fantatro ny asanao verimberiny zany teny zany any amin'ny boky ny Apokalipsy 2 sy 3 amin'ny taratasy sy ny fiangonana 7 ny vantana ho an'ireny fiangonana ireny arak'izay fahitan'Andriamanitra azy Andriamanitra ry havana dia mahita ny asantsika mahafantatra ny ao an-tsaintsika ary te hitondra fanavaozana izy anamarina tsara ny ataontsika sy ny lazaintsika mba hifanandrify amin'ny sitrapony tsy azo anaovana kisarisary-panompona Andriamanitra fa fantany ny sarisary sy ny tena izy tsy azo ilazana sarisarim-bavaka amin'ny tompo fa fantany ny tena vavaka amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy azo rebirebena amin'izay ankosoka ny tompo fa fantany ny azy fantany ny tena azy fa izao koa araka ny voalaza teo mampahery antsika ny hoe ay tsy foana eo anatrehan'ny tompo ny fikelezantsika aina ho an'izay miasa amin'ny fo marina sy madio amin'ny fanetretena tianeo ny voninahitr'Andriamanitra dia fantany ny asanao ary fantany ny eritreritrao ankehitriny havana dia misy tokoa ny karazana vokatra saritsary osoka tsy tena izy ary efa eny an-tsena ny maro amintsika dia manontany hoe tena izy ve ty tena volamena ve ty sa saritsarina tena tantely ve ty misy raha moa ny taratasy amantarana ny vokatra dia hoe pure zafady amin'ny tantely pure Andriamanitra dia mahafantatra tsy mila mafisina amin'ny kory hoe kristianina tena izy ianao Andriamanitra dia mahalala tsy mila amarinina amin'ny etikety akory hoe za tena izy tsy ilainy akory zany fa izy dia afaka hiteny hoe ny asanao tena izy ny hevitrao tsy diso izany dravana no iantsonantsika amin'izao andro ny réformationna izao atsiarovana ny réformationna izao ary anamariana koa ny aladin'ny sampana fifoazana mifoaza ka kendreo ny vokatra tena izy raha mpitory ny filazantsara isika dia kendreo ny ahitana olona tena kristianina eo amin'ny saha ametrahan'Andriamanitra anao ninina fanompona tanterahanao raha kristianina isika dia andiny tena indrainy hoe efa tena ny avao ve ianao sa saritsary-piavaozana efa tena ny fo ve ianao sa mbola rendremana sa saritsary-pifoazana fantany ny asa sy ny hevitrao kendreo ny vokatra tena izy ny faharoa ny tompo dia manomana famonjena hoy ny tapany faharoa amin'ity andin'ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy
ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny. Ao Joda ny faminaniana Isaia no mivantana, saingy ambara ny mpaminany, fa tsy ny mponiny Joda ihany no angonina ho vokatra, fa ny jentilisa sy ny hafa fiteny rehetra. Ny jentilisa sy ny hafa fomba rehetra. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, kendreo ny vokatra tsy ankifidy. Manomana famonjena ho an'ny rehetra Andriamanitra, ary tanterany tao amin'ny Jesosy Kristy izany famonjena izany. Tsy ho antsika ihany, tafiditra aty amin'ny fiangonana, tsy ho an'ny sampana fifoazana ihany ny famonjena, fa tena ho an'ny rehetra. Tsy misy ny hoe za manompo ka ho an'ny fiangonana ihany, za manompo ka ho an'ny FJKM ihany. Tsia, raha misy olona mila vonjy satria voagejany demonia izy, aoka tsy hanao hoe tsy FJKM ianao ka mandihana aloha. Aoka tsy hanao hoe tsy ny rahany izay fa tsy amin'ny FJKM ihany, amin'ny ondrovery amin'ny taranaka FJKM ihany. Toro lalana mba ho tanteraka amin'ny mila vonjy satria voageja no ny asa matin'ny Satana. Toro lalana ny mila vonjy mba ho avy itodika amin'Andriamanitra, na avy azy izy na avy azy, na izy na izy. Hoy ny Tompo, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny. Tsy manavaka, tsy ankifidy ny famorina vokatra ho an'ny Tompo. Na iza mitaray na mila vonjy, na rahoviana na aiza, dia manolo tanana amin'izany ny fiangonana. Tsy isika ato anatiny koa ny hafahafa hoe oka hitady mpiandry hafa, na oka ho arian'ny fiangonana tahaka izao. Ampiasain'ny reny fiangonana ireny moa ny voambolana hoe deli tratrinareo. Fa ny antsika dia hoe asa sy fampaherezana. Aza mitady hafa, amory vokatra, fa aza fidividina koa izay taomina mba ho vokatra ho an'Andriamanitra. Indreto isika, efa nantsoan'Andriamanitra na mpiandry ianao, na mpiomana ianao, na kristianina ianao. Hoy ny soratra masina, izao famantaran'izao no anarak'izay mino. Ahoana izy? Ametra. Hatreo ary. Ny fampianaran'ny fiangonana riavana raha mikasika ny asa-pifoazana dia izao. Izaho izay mino dia afaka manao fandroahana fa tsy mametra tanana. Ny dikany, raha sendra olana ao anatin'ny ankonana isika, raha sendra ny mila vonjy sy fanafahana isika, raha sendra izay mila fampaherezana isika, satria mandrebireby atsika tsirairay Satana, dia izao mamory ny hery rehetra ka ataovy ny fandroahana, mametra tanana ny tsy ataontsika. Manana fahasaina hoe roahako ty devoly manelingelina ny ankonako ty, roahako ty devoly manelingelina ny manodidina ny fiainako ty. Manana fahasahina. Ho avy aho hamory ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny. Miaraha amin'ilay ho avy hamory vokatra ho anazy, ho an'ny Tompo. Ny fahatelo ny tanjony izany rehetra izany dia ny ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Kendreo ny vokatra tena izy tsy ankifidy ary ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ho avy ireo ka ahita ny voninahitra. Ny vokatra izay vorintsika
amin'ny asa marina, amin'ny asa tsy misy osoka, amin'ny asa atao amin'ny olona tsy ankanavaka naiza na raha oviana dia tsy ilaza sy voninahitry ny fiangonana no tadiavina amin'izany, fa tena ny ahitany ny tsirairay izay nanatona ny tanam-pamonjen'Andriamanitra, ahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny filazantsara kanjao natoko 2:4 ny anaran'ny tompo ana hoe ary ny teny dia tonga nofo ny aranonina tamintsika hitanay ny voninahitry. Matoa isika mamory vokatra ho an'ny tompo amin'ny asa tena izy, vokatra tena izy, tsy ankifidina iza na iza. Ny tanjona dia hoe ny olona rehetra izay vokatry ny asa fanompoana nataontsika, ny olona rehetra vokatry ny asa fijoroana vavolombelona ny tanterahantsika, dia tsy hoe mahita anao sy ny fahagagana nataonao, fa mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny hery sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Torakovitra tahaka ny Isaia amin'ny Isaia 9 no hoe lozako, fa eto amin'ny firenena malotomolotra sady mamolomolotra. Andray ny famelan-keroko izany olona izany, nahita ny voninahitr'Andriamanitra, hibebaka, andray ny famelan-keroka, ary tonga hamary ny antson'ny tompo ana hoe inty aho irao aho. Ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra tsy mijanona fotsiny amin'ny falifaliana sy ny fiderana, fa tonga amin'ny fiakena ny tsy fahamasinanao, ny fangatahana ny famelan-keroka ary ny famaliana ny antson'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, anio tsy angatakandro isika, andinika ny hoe tena vokatra ankasitrahan'Andriamanitra, vokatra tena izy ve? Ny vokary ny asa fanompoko sy ny asa fanomponao, ny vokary ny fiangonana, ary vokatra tsy mifidina iza na iza ve? Azonao rambina ho an'ny fanjakan'Andriamanitra avokoa ve ny rehetra, sa mifantipantina sy mifidifidy ianao ohatra amin'ny metsena, tsia, angony na iza na iza, ary ho tonga na ho atraiza izany vokatra izany. Ajanonao eo amin'ny mahagaga, ny fahasitranana, ny fanafana ihany ve, sa ho tonga amin'ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra, hitarika olona hibebaka, andray famelan-keloka, ary hamaly koa ny antson'ny tompo toantsika, hiteny amin'izay ilan'ny tompo azy manao hoe inty aho irao aho. Ndeha ary sika hiavao, hifo, amokatra tena izy, amokatra hitaona ny olona rehetra mba ho tonga ahita ny voninahitr'Andriamanitra, dia hibebaka izy ary hanolo tena ho an'ny tompo amin'ny fanompoana izay ilan'ny tompo azy. Ny tompo memboninahitra ny teny ho tafatoetra sy ho fiainantsika. Amen.